Manome lanja ny vokatra ara-boajanahary ny fandarana cuisine bio arahinao eto amin'ny fahitalavitra AMA-TV isaky ny alina aorianan'ny vaovao. Samy manana ny fahitany izany ny mpakafy lakozia sy ireo olon-tsotra. Mitaky kalitao lafatra ary tsara fantana ny mpanjifatra ny eo amin'ny resaka fikarakarana sakafo no resahana. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fikarakarana sakafo amin'ny alalan'ny vokatra ara-boajanahary. Anisan'izany ihany koa ny fifaninanana manao sakafo izay karakarain'ny orinasa CHE izay miara-miasa amin'ny fahitalavitra AMA-TV. Tsy misy tsara mihoatra ny vokatra natoraly hoy nambaran'ny mpanjifa ary tsara kokoa raha mifantoka amin'izany ireo karazana fifaninanana mahandro sakafo. Resaka fahasalamana ohatra hoe momba ny fahasalamana zao afa mihitsy mampiasa zavatra naturel ny chimique sy mba tsy hahatonga le cancer zay zao dia mba tsy azahoana aretina bafony amin'ny alalan'izay hafa mihitsy ny zavatra naturel mba tsy azahoana cancer tsy azahoana aretina zany. Mety satria zay zao vao nanao an'io ny faty dia iny tena tsaratsara le sakafo le vita natoraly zany tsara ina vokatra amin'izay hoe vita natoraly zay eo amin'ny fahasalamana eo amin'le tsiro sy le fahadiovana zany tena amin'ny izy etika misotra ny natira moa zany amin'ny natira ihany inafo izay vokatra hoe mety amin'ny fahasalamana ivelana zay amin'ny fahasalamana sakafo ara-pahadiovana sy raha tsy haivina trano dia misy ny fandarana fifaninanana mahandro sakafo izay arahana tsy tapaka eto amin'ny fahitalavitra AMA-TV. Fifaninanana izay hanatsongadinan'ireo mpifaninana ny fahaiza-manaony eo amin'ny fikarakarana sakafo ary vokatra biolojika izay isan'ny mampiavaka ny Madagasikara no ampiasaina amin'izany.